andraso aloha fa hanontaniako izay handidian'i Jehova ny aminareo. Andraso aloha fa ho anontaniako aloha. Zany hoe rehefa misy olona zany raha tamy avy any avy hatrany dia ramose tena misy olana be mba saika mba anontany ianao hoe ahoana ty fa tena efa miodina efa reraka efa tena niasa loha aho efa tsy hitako intsony izay aleha fa izay nandehanako rehetra toa tsy mahita solution daholo fa aty aminao no mba hitako hoe taky solution dia mba ahoana dia inona zavatra ataon'ny Mosesy avy hatrany hoe izao momba anao rangahy tena zao no ohatran'izao fa tsy manao an'izany izy amaha-lehilahy fahendrenan'ny Mosesy dia mbola nampiandrasina indray andraso aloha ilay olona amin'ny fashimokomokotra avy any dia andraso aloha miandry aloha miandry tantana fa tsy avy hatrany dia hoe fantatro satria izaho lehilahin'Andriamanitra feno fanahy masina tonga dia teneniko izao ny aminao ramose Mosesy lehilahin'Andriamanitra feno ny fahendrena tsy miteniteny foana mandinika aloha araka ny voalaza teo navadibadika ny lela aloha mandinika tsara aloha manontany an'i Jehova aloha Jesosy ahoana ny amin'io sika rehetra efa mahay manao an'izay nga manzetsy atoritsony satria sika misy fotoana misy trangan-javatra Jesosy ahoana ny hevitra ao amin'io Jesosy ahoana ny ohatran'io manontany aloha dia sika ka izany tsy hamaly eo dia ahoana zany efa le zavatra ilain'le olona efa miandry atao ambadika ny trano ato dia nisy eo manadondobaravara dia idikika aloha ny trano dia lasa aloha andivavaka aloha iresaka amin'ny Jehova avy eo nefa ivoaka indray varavarana dia nefa tsy nahino feo tamin'i Jehova inona ny solution maikin'le olona dia hiverina maina zany le olona nefa dia mba fa tonga teo Mosesy tsy miandry tantana dia miteniteny foana jerena tsisy raha nandaitra tany amin'le olona le tenenina dia mpamina ny sandoko reto kely zavatra tsy marina ny tenenina mila faharetana izany miaraka amin'ny Jesosy zany fa fahendrena voalohany indrindra aloha rehefa misy zavatra ray hatao dia maninona manontany an'Andriamanitra aloha amin'ny ara-panahy fa ndeha tsika hiditra amin'ny ara-nofo nizana izy indrindra fa hoe zanaka sy ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano iray tsy misy ankizy mandidy manapaka ao anatin'ny tokantrano raha mbola ka misy ray aman-dreny ihany io tokantrano fa tsy mety mihery izy aloha amin'ny ray aman-dreny manontany aloha raha mizahatra atao na mihery izy raha mizahatra ohatra toerana lena mizavatra tiany atao dia mihery sady manontany fa tsy hoe trano ray aman-dreny ty izay tiako atao rehetra ekena fa zanaka tokoa fa misy fakatoavana misy fifanajana misy fifampifehezana ao anivon'ny tokantrano fa tsy hoe izay tiany zanaka atao no atao eo le hoe mila mihery aloha manontany hoe mety ve dia na ny ray aman-drenao mamaly hoe oka aloha fa mbola ilainy ihany io andraso aloha fa hoaizaka ianao io andraso aloha tsy maintsy misy valiny avoaka ny ray aman-dreny eo fa tsy mandidy manapaka fotsiny jereo tsara mandray lesona sika rehetra fa i Mosesy tsy nandidy nanapaka fa hanontany an'i Jehova izy aloha hoe ahoana ny aminareo reto inona ny tiany apetraka aminareo satria mazava fa tsy Mosesy ny tompony zareo fa misy tompo ambony noho izy tao dia Jehova mazava fa tsy ny zanaka ny tompontrano fa misy ray aman-dreny napetraka tao solony Andriamanitra ka raha makatoa an'ilay ray aman-dreny hita maso ianao dia mazava azy makatoa an'ilay tsy hitanao maso izay any an-danitra fa tsy hoe za makatoa ny tenin'Andriamanitra baiboly zavatra fantatro tsara io akatoaviko daholo nefa ny ao an-trano raha tsy hanono mpampiasa aza tsy hanono nizaniza ny zokinao eo amin'ny fiainanao tsy hanono dia ahoana ny ilazana fa tena tian'Andriamanitra nefa ny olona hitanao maso raha tsy akatoavinao sady tsy hinonao teny na mba nampiandro ohatra andraso aloha fa ohatra ka zara nga efa mainka zany ko dia mbola hiandrasana zany le olona tia fa miandro dia ahoana forsena be tao tery-baimanty izina amin'izay ny zavatra atao rehefa olonan'olona zay manao ohatran'izay maimaika loatra zavatra tsy maintsy midona amin'ny po atao rehefa avy eo tsy maintsy mizatra mahazo ao fa le olona zay maimaika ohatra n'inona zay satria tsy arakaraka ny famaizana ny zavatra ray atao dia hoe vitin'izay milamina fa zero tsara fa izy milamina iny mizatra mitranga amin'izay ka
fa hoanandray ty Jesosy eo efa natao fa ianao misy nanao azy ka satria tsy miandry tantana tsy miandry baiko zareo tsara fa ny zanak'Israela hitasika ny tantara rehetra hoe tsy mihetsika ny zanak'Israely rehefa eo io androahony io io rahony io eo dia tsy mihetsika na io zany na mambolana io na mataona na rehefa eo zay tsy mihetsika zareo tsy hoe koa fa inona foana ary ty etry ty dia tokony efa mba handeha amin'izay fa dia inona foana ary ty hiteraka ihany ty tany olona ambady be voka roviana ihany teraka roviana ihany monomonona amin'izay mivoaka daholo ny feo rehetra tonga dia maka lesona antsika ao anaty zatra vakitsika tao ekena fa amin'ny ara-panahy ary mbola hiditra antsika hoe inona ny hevin'izany amin'ny ara-panahy fa eo amin'ilay fiainantsika andavanandro satria any manko ny ampiarantsika n'izany teny izany anie tsika izao eto mamaky ny zavatra ny aina zanak'Israely fa ny lesona ho azy ho anao izay miainany tena ahoana ny fiainanao andavanandro satria amin'ilay profo hoe kristianina fa tsy ilay isaky ny alahady mandeha ny mpiangonana pastera ny mpiangonana mitory teny sy mamakafaky izy dia iny dia voarainao ny lesona bon sy voarainao dia izay zany aloha amin'ny herin'indray amin'ny herin'ny toy izay indray izay indray no toy izao indray izay indray no avalin'ny avoaka ny pastera eo fa ilay andavanandronao manao ahoana inona zavatra andraisina teo ohatr'izay zany tsika mianatra izao mamakafaky tsika rehetra teo nampitenenina fanahy masina fa ahoana ny aplikena an'izany eo amin'ny andavanandro ao nefa ny tena ahitany tompo ny vokatra hoe rehefa misy zavatra ray atao ve dia may sevoka tena hoe tena tsy andro intsony dia ty dia izao ty dia ohatran'izay may sevoka ohatrany hoana aingakaingana daholo io rehetra io miandrasa aloha ka ohatrany ela loatrako sady efa sady tsy hita maso izy ny mbola mampiandry ela za tsy mba mahay mihaino an'izany feon'Andriamanitra zany ataoko ahoana zany aleo ny fitaiko any ihany le izy ka ela loatra mandeha ihany no monomonona amin'izay satria tsy mahay tsy mahay mihaino ny feon'Andriamanitra dia aleo fitaina ihany dia zay raha oke ty dia zay izy avy amin'Andriamanitra tsy oke ty dia tsy avy amin'Andriamanitra sa hoe avy aminazy ihany koa zay ny zavatra ataontsika rehefa tsy mahay mihaino ny feon'ny fanahy masina ny olona atao hoe feno an'izany hoe fahendrena zany raha voalohany izy makatoa zay rehetra apetraka ny ray aman-dreny ao anatina tokantrano iray na dia kizitina aza ny ray aman-dreny na dia be monomonina aza ny ray aman-dreny na dia misy rivotra aza ny ray aman-dreny na dia ina aza fiaina ny ray aman-dreny dia ny anjara ny zanaka makatoa izay ihany zay olo hoentina makatoa fa tsy hoe satria manko amin'izao fotoana izao ny tanora efa tena betsaka loatra ny fivoarana dia tena ohatrany hoe aingakaingana kokoa ny azony fisaina noho n'ilay ray aman-dreny taloha dia izy mieritreritra hoe izy ny tena fava izy ny tena ao tsara misy satria hoe zay no intelligent zay ny tena mianatra zay ny tena ohatran'izao dia lasa tady akapilasy ny ray aman-dreny ny zaza hoentina dia eo tokoa moa ny ray aman-dreny satria izay ilay marina ka tsy mba nandazy ny lalovany zanaka be da be ny ray aman-dreny mampalahelo mandalo fanambanimbaniana satria izay ilay ataon'ny tanora ankehitriny dia tsy ny tanora ihany fa ny zanaka rehetra satria ilay fivoarana sasany moa avy ety an-dafy dia efa tena hoe nahita fivoarana be avy ety an-dafy tonga any tsy hay intsony ilay manaraka ilay fempiainana ny ainana taloha dia lasa tady hakahaka toerana somary miavo kely izay somary plasy eo ambonimbony kely izay misy izay zavatra izay ary zavatra hita misy zany satria avy any an-dafy na hitaingina avion dia eo ilay ray aman-dreny ilay tsy mba nandalo sady tsy nahita avion izao ny sasany ary tsy nitaingina tomobila mihitsy ao koa nitaingina tomobila fa tsy nahita an'izany avion izany akory dia mandalo fanambanimbania toetra izay zao zavatra sary fotsiny dia rehevantsika fa ry tena hoe ilay fempiaina ny zavatra tenenibava tsy soa ny fankatoavana ray aman-dreny na io tsy voatery ray aman-dreny zokinao fotsiny dia tsy soa izay ankehitriny
tsy mba miandry ny taridalany ray aman-dreny, tsy mba miandry ny taridalany fifampezana ao anatin'ny tokantrano. Ary rehefa ela be loatra moa dia andeha fa tsy androko foana ka. Izy mandeha iny amin'izay mitivativa kilasy iny voadona ny tomobila voadona manao aksida. Satria manina tsisy fankatoavana ray aman-dreny. Zavatra mitranga izany zavatra izany. Misy any amin'ny fiarahamonina rehetra any izany. Rehefa ny olona rehetra makatò dia lasa izy manao izay heviny izy dia lasa mandeha mijionijiony izy dia any an-dalana amin'izay ny zavatra mahazo miatso amin'izay ny olona. Any zanakareo ohatran'izao, misy ampelainga tonga tapoka amin'izay. Vokatry n'le tsy fankatoavana teo. Vokatry n'le fananana saina mihoatra lavitra n'ilay miteny azy. Dia eo dia manetry tena ny ray aman-dreny, manetry tena ny lehibe ny izy. Lesona be da be no raisika eto anatin'ity fa raha natao hoe ny andro rahona, raha ataosika izany hoe sary bangi-tokana hoe iza ny andro rahona, dia izay olona napetraka ny tompo eo aminao ka zokinao lehibe noho ianao dia izay ilay andro rahona aloha raha ny ara-nofony jereny ray aman-dreny. Fa dia tsy izay rahona izay no haintsika no hoe izay no mitondra ny fiainantsika hoe reto ray aman-dreny ity izany ny andro rahona. Fa izy salan'ny solony Mosesy fa mba hampazava antsika ny tiana ambaran'izay fa tena andao sika hiditra ato amin'ny hoe ara-panahy. Amin'izao vaninandro misy antsika izao dia ny atao hoe andro rahona dia ny fanahy masina. Io no mitarika ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, na iza ny efana sy mpanompon'Andriamanitra izay manaiky mitaritana io andro rahona io na hoe ny fanahy masina io dia tonga amin'izany hoe fahombiazana izy. Izay zavatra rehetra ataony dia tena tonga dia mipetrapetraka ara-dalàna ary tonga amin'izay ilana azy satria manino lay andro rahona, lay fanahy masina no nanao azy fa tsy izy. Fa izy nanaiky izay nitaritana azy. Misy fotoana ny olona te hitory-tena ho azy izany izy nefa tsy tendreny fanahy masina izy hoe ataovy io. Fa misy zavatra tiany ampitaina amina olona ohatra hoe misy olona mifamaly aminy. Dia lasa izy mitady verset biblika izy andeha hitenenany an'ilay olona. Izy amin'io tsisy fanahy nampiteny azy hoe ity tenenina. Dia raha vao voakany amin'izay ny teny iny dia mandratra olona dia miteny be eo izy teny izy mieritreritra fanahy masina nampiteny satria tondra tokony sy andinina izy tsiny. Dia maratra ilay olona. Tsisy zavatra tonga any amin'ilay olona mihitsy na ny kely. Dia eo ilay olona dia mahatsiaro marary any anaty any. Dia ohatra mieritreritra any dia tena avy ny fanahy masina. Nefa ilay olona amin'io zavatra fanomanina izy nofony nanao azy fa tsy fanahy masina. Tsy nitarity ny andro rahona izy nanao azy. Lasa mialohan'ilay fanahy masina izy. Fa jereo, fa raha ohatra fanahy masina no miteny azy hafa misy ny fiantraikan'ilay izy any mifon'ilay olona rehefa mamoaka azy ilay olona. Mety eo ilay hoe marary, fa ho marary misy fiadanana, marary ohatran'ny tsy haiko efa nahazo an'izany fa isika zafa natetika nahazo an'izany. Fa hafa ny fitrangan'ilay zavatra avy amin'ny fanahy masina na dia marary azy. Sy ny hoe ilay olona misy nanindritsindrona ny teny izay sy ny avy amin'ny fanahy masina fa izy no miopefina hoe nandeha alohan'ny fanahy masina. Dia mamorona verset biblika fotsiny ilay olona. Dia izay olona izay ilay avy miteny hoe ho adin'ny tompo aminy ny zavatra nataony satria manaonao foana. Izay ihany ilay ankizy ilay te handeha alohan'ny ray aman-dreny teo izay. Be da be ny manao an'izany mpanompon'Andriamanitra. Misy olona tsy netsona tsy voantso mihitsy izy nanao asan'Andriamanitra ho pastera. Tsy voantsony amin'izany izy. Fa ataon'ilay izy satria izy mahay mamaky teny sady mahay momba ny tenin'Andriamanitra, izay ny hainy. Dia ataon'ilay izy dia hita mihitsy